fikambanana iray izay mandray an-tanana ireo marary ny diabeta ny Amadia. Anisan'ireo mpikambana ao anatiny Larisa, tovovavy izay vao 12 taona monja. Andao ary arantsika indrindra ny fanadidina sy ny fifampiresahana niarana tamin'ny Larisa. Mahatratra efatralina ny mpikambana ao amin'ny Amadia, ary misy ihany koa ny fikambanana ireo tanora voan'ny diabeta izay misy 50 isan'izany Larisa izay tovovavy 12 taona. Nanomboka ny 14 taona no fantatra fa diabetika ny tovovavy. Efa niseho avokoa ny fambara rehetra ary niditra hopitaly. Raha 40 kilao izy teo aloha dia lasa 17 kilao. Tamin'ny alalan'ny fitiliana no nanamafy fa diabetika ny tenany. Fianakaviana sahirana nefa Larisa satria karaha-masasa lamba no amelomandrenibeny azy, ka ny Amadia no miantoka ny fitsaboana rehetra hatramin'ny fandidinany masony. Mitantara ny renibeny. Zay tsisy dirambolo aho fa karaha amin'izany sasalamba ny ataoko. Ndraindray mahita sasalamba dia mihinana, ndraindray tsy mahita dia tsy mihinana. Toe-batana ny diabeta ary iainana mandra-pahafaty rehefa tratrany. Tsy mifidy taona nefa izy, fa na zaza na lehibe dia mety ho voa avokoa. 40 taona kosa no niainan'i Jean Berkmas ny diabeta. Nanomboka teo amin'ny 40 taona izy no voa ary nanara-maso hatrany ny fahasalamany. Ny diabeta type 2 izany hoe ny diabeta mampatavy no nahazo azy. Ny fitandremana ny sakafo no tena atao raha ny fanazavan'ny zanany, ary matetika ihany koa no manao fitiliana ireo fianakaviany. Ny sakafo izany no mila mitandrina vary gasy, dia tsy mahazo mihinana zavatra ambany tany be loatra, dia mamy be loatra. Zay foana nandritran'izay izany. Zay foana sakafo inany. Izy moa izany vao dia efa tato foana, dia matanjaka foana izy, dia 10 taona izy no retraité. Dia 62 ans nanomboka narary ny tongotra, dia tsy afaka nandefiry, dia ohatra hoe hita miavizana zany, dia zao izy efa tsy dia mandeha intsony fa efa mipetraka, dia io farany io zao izy ny tena narary be, sady tsy miteny tsy mietsika, dia narafarany makaty izay. Manaranaka na ihany koa azo avy amin'ny sakafo ny diabeta. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, voankazo, legioma, ny fampiasam-batana dia isany misoroka ny aretina ity. Ho an'ireo efa voa dia ny fihinanana fanafody, ny fandanjalanjana ny sakafo dia isany mandanjalanja ny tahan'ny siramamy ao anaty.